Voalohany indrindra miarabantsika manaraka ny TV Presse androany dia faly miona amintsika amin'ireny tenako. Eto dia manamafy hatrany araka ny targetra tany am-boalohany, tsy miova ny targetra sy ny tanjona izay tena tongavana eto fa dia mitaky isika ny hanafoanana avy hatrany ny antenimera am-pirenena sy ny antenimera andoaolona. Zay moa ny fitakina, tsy fangatahana manomboka eto, tsy fiangaviana manomboka eto, fa fitakina no ataontsika mba handravana ny antenimera am-pirenena, ny député dia ny sénateur. Satria inona ny antony tsy handravana azy ireo, inona ny tombotsoa hitany vahoaka malagasy aminy. Mahafantatra an'izany daholo tsika rehetra rehetra eo, tsy tombotsoa intsony ho an'ny vahoaka malagasy ny fisian'ireo andrim-panjakana roa ireo. Mila ravana avy hatrany ireo, tsisy atakandro. Zay ny teny zay lazaiko eto araka ny fanolazaiko tany am-boalohany. Sahitsika mijoro mbola mandany vola be ny fanjakana ipevana ny karaman'izy ireo, nefa ao anatiny olana isika efa nandrava isika dia ravao hatrany amin'ny farany, dia andao hanangana andry ny mpanjakana vaovao indraiky mandeha fa tsy ny teo ihany no avela eo. Zay moa le fanovana, izay moa le refondation, zay moa le fananorenana. Mila mandrava isika ary fantatritsika tsara fa ny fisian'ireo dia vao maika mampilentika ny firenenantsika ao anatin'ny olana. Iza mbola mandoa ny karaman'izy ireo, ny avantagen'izy ireo, nefa ao anatin'ny olana isika. Raha vao io dia tsangano ny andrim-panjakana vaovao zay ahitana ny maro anisa, ahitana vondron-kery samihafa, dia ao anatin'izay isika manana décision tsara, décision légitime araka ny naverimberiko ihany. Tsy tokony isihana maso ny fandravana an'ireo satria tsika ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fitsitsina isika, vola firy no anaramana azy ireo ary atao bénévole daholo zay andry mpanjakana eo avy eo. Ho hitatsika iza ny tena tia tanindrazana. Zay ny tokony ataontsika. Raha mahita amin'izao fa misy olana eo mpampianatra, misy vahaolana nefa ahoana moa tsy mandray fanapa-kevitra ny fitonam-panjakana. Misy vahaolana hitatsika eo, misy olana an'eo, ahoana mbola angatahana ndraiky mandeha hoe hoany amin'ireo antenimera ireo ndraiky mandeha, hoany amin'ireo bureau permanent ireo ndraiky mandeha, inona ndray no laninany. Zay ny tsy azoko, tsy hitako, tsy tokony handalo antsony sika ianareo fa raiso ny fanapa-kevitra hentitra ny vola zay tokony omenan'ireo antenimera roa ireo, antenimera andoaolona sy ny antenimera am-pirenena, alay vo avy hatrany io dia omeo andreo mpampianatra ireo. Dia amin'ny taona ho avy mifankahita ndraiky mandeha Antsimbazaza, Sokafy, ary raha vao io dia andry vaovao ndraiky mandeha no misy eo izay no afaka mamolavola ny tetibola sy ny lalàna zay hoentsika miatrika ny tetezamita, fa tsy izy ireo. Ary raha vao miaraka aminy koa ny ACC, ny CENI, mijaly loatra ireo mpampianatra ireo ary efa ela ireo olona reo no nijaly. Mba fantatrareo ny fijalian'izy ireo. Ilay ankizy hitako maly teo efa misy anjely angamba sa Andriamanitra no mampiteny vavany ankizy kely igny eo anatrehany manamboninaitra teo. Tsy matahotra izy, mijoro izy, ny foto-kevitra nentiny dia lehibe. Izy zaza fa ny zavatra lazainy dia lehibe, ary zany dia natao isainsainantsika olom-pirenena lehibe manoloana ny zazakely ohatra andreny. Vao eo hoe andao ravaina io antenimera am-pirenena io. Tsy izy io. Hidina isika amin'ny asabotsy le 15 volana novambra andaotsika hidina handravanyio rehefa tsy andray fanapa-kevitra ny fanjakana faobe. Ela loatra hoy ao nampijaly andreo mpampianatra ireo, raisonareo antanana. Ny vola nomenan'ny sénateur iabiaby, nomenareo député ireo, omeonareo ao anatin'ny 2 volana novambra, desambra, omeo an'ireo mpampianatra ireo, mijaly olona reo. Tany amin'ny 2009 tagido kely tamin'izany sendra nandalo tany Toliara. Mivory izy ireo teo akaiky ny draine teo eo amin'ny 900 lasaka teo ireo mpampianatra karamainy Frambo. Réveillon rapitso amin'io eo izy ireo mijaly. Fa 10 jours ny tokony an'izy ireo tsy misy mamaly ny hetaheta ny mpampianatra ireo.
sendra nandalo tam'izany nanontany inona ny zavatra misy zao ny zavatra misy eto mijaly zahay tsy mahazo karama efa ela tsy nahazo karama dia nampanantsiko ny draine tam'izany ny chef district ary ny solotenan'ireo mpampianatra reo ny teny eo vaonareo haingana ny olana ny olona reo fa réveillon ny androany alina handeha ho izy reo dia teo moa ny ady hevitra anay teo dia voatery moa zao tsy maintsy nana décision ihany satria efa manomboka tolakandro tam'izay ny ariva réveillon dia tsy maintsy nana décision namaha le olana dia nandefa olona tany Antsenanomby ny teny hoe mandehana mijery omby lehibe vositra faran'izay lehibe ento aty tondreo na roa avy any fa vonoina ho andeto mpampianatra reto fa mila miverina mankany amin'ny fianakavinany izy ireo any ambady amanjanany manao fety any ny vonoina teo moa le omby tam'izany dia samy mitondra hena izy ireo dia nitady tomobile tam'izay nandefasana azy ireo tomobile spécial nalefa amina camion zay nankany Sohazo mankany avaratra dia nitady koa hoan'izay mankany Andranovory dia rehefa alina moa ny sasany mandeha miampita ranomasina mandeha miampita rano mankany Salary dia tsy maintsy niangavy reny olo manana laka reny somary sarotratra tam'izany nandresy lahatra azy reny satria andro alina izy tianao fety tsy maintsy mandefa nambakevitra tsika rehefa misy zavatra ohatra ny tiako tenenina teo misy référé amin'ny zavatra lasa fa tsika mila mandefa nambakevitra manoloana ny olana misy fa tsy ny fotoana anoratratsika mekeko fa feno ny pouvoir ny filohan'ny tetezamita ao anatiny zavatra hoe misy ny hamehana zavatra volavolan-dalàna alefanao any amin'ny assemblée zany mbola iantsona reny eo sahinana ndray hotazominy bureau hataony bureau permanent handany volavolan-dalàna ohatran'izany tsy mety zany fa 2 volana décembre novembre alaivo ny karaman'ny député miaraka amin'ny karaman'ny sénateur omeo mpampianatra reo vita amin'ny taona ho avy mifanazava andro mpanjakana vaovao misokatra eo inona ndraiky mandeha ny lalàna hitondra volavolan-dalàna sy ny teti-bola zay hoe ntsika miatrika ny taona 2026 izay ny tokony atao fa eto ny mampiome efa niteny koa to raha vao miaraka amin'ny ACC sy ny seny ary antsoa vao nareo ACC fa ianareo hoe tsy mamatsapa hoe hametra-pialana ianareo inona ny antony tsy hametranareo fialana fantatrareo fa tsy mety ny zavatra ataonareo dia eo ianareo zany dia inona moa ny fisianareo manontany tena izahay eto teo izy nandany fa hoe citoyen i Andra Joel rehefa natao ny fifidianana tsy ny ACC ve namoaka voka mpifidianana ara-dalàna ny mahafiloam-pirenena azy ny mazaka ny zom-pirenena malagasy izy teo anatrihanareo izy nasanareo nanao fianiana dia zao ndraiky mandeha izy tsy gasy ndray izy dia aiza ndray izy nasaina manao fianianana ary ianareo dia mivadibady dela daholo manahaka an'izao teo ianareo hafa lazainareo androany eto manao antsoavo ho ny fitondrana ihany raha vao fa tsy izy raha vao koa ny seny tsy hitako fantatrareo tsara tsy mila tahotra tsika rehefa hanao zavatra mila mijoro tsy tokony misy tahotra ny olona anankiray fa ny olona anankiray izay misy tahotra ka misy hovitra ny eo aminy nefa hiatrika raharam-pirenena tsy mendrika zay olona zay fa ny olona zay vonona mijoro miatrika ny raharam-pirenena na mora na sarotra dia atrehiny izy amin'ny fotoana hiatrihanao ny zavatra anankiray ampahasahina dia voatery Andriamanitra maninjitra ny tanany miaraka aminao fa ianao te hiatrika raharam-pirenena te ambijoro ny marina miaraka amin'ny tahotra zany dia manambara fahalemena zany dia zay ny antony mahatonga ay miteny hoe andaotsika hezaka hifanome tanana handrava ny andro mpanjakana zay misy ankehitriny antso zay alefako zay ary mankahery antsika rehetra mba handeha tolona hanafoana avy atrany ny fisindreo andro mpanjakana ireo satria olona reo tsy hametra-pialana fa mamy ny seza ary reo tsy ho tonga saina fa raha aleo tsika mihitsy haneho ny tsy fangasitrahana azy ireo hafantaran'izy ireo fa tsy mankasitraka azy tsika fa ny fijoroan'izy ireo ao dia mbola manambara fa hankatoavy tsika ny fisian'izy ireo izay ny teny afatra apetrako amintsika malagasy rehetra zay miheno aheto